ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny herin'ny filazantsara, ny herin'ny filazantsara, izany no asongadiny izao mofinaina Korintiana voalohany toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy izao. Ambaran'ny apôstôly Paoly ny antony sy ny fototra maizy azy ny filazantsara marina eo anatrehan'ireo heverina fa fahendrena ambonin'ny sekoly ambony Grika, eo anatrehan'ireo fahendrena sofista, eny na teo anatrehan'ny fahaiza-mandaten'ny Apôlôsy aza rehefa mitory teny, dia te hizara ny apôstôly Paoly ny tena fototra sy ny herin'ny filazantsara marina. Eto amin'ity mofinaina ity dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa ireto telo ireto no fototra maneho ny herin'ny filazantsara marina. Voalohany, ny filazantsara dia ambara fa zava-miafin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany no ilazan'i Paoly amin'izany. Hoy izy manao hoe, izao rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy ny fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Zava-miafin'Andriamanitra ny filazantsara, io ilay ataontsika hoe mystère na hoe mystère. Zava-miafin'Andriamanitra, te ilaza, te hanambara zany. Fa ny antsoina hoe filazantsara dia tsy inona tsy akory fa Andriamanitra miasa, Andriamanitra maneho ny heriny, zany no antsoina hoe filazantsara. Ny fototra lehibe faharoa maizy azy ny filazantsara dia ambarany andininy faharoa fa i Jesoa Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Jesoa Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ambarany apôstôly Paoly any eo amin'ny toko voalohany andininy 7:20 eo ambony eo, fa io Jesoa Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana io dia fahatafitonana ho an'ny Jiosy, fahadalàna ho an'ny Grika. Eny, io koa aza mbola antsontsika hoe fahaverezana ho an'ny tsy mino, saingy ho an'ny mino kosa dia ambara fa herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra izany. Tsy maintsy mifototra na hoe manana ivo ao amin'i Jesoa Kristy voaombo amin'ny hazo fijaliana ny filazantsara. Izany no tahafo ny fiangonana apôstôlika rehetra manaraka ny fampianarany apôstôly. Ary farany, fahatelo, ny fototra lehibe ho an'ny filazantsara dia ny herin'ny fanahy. Hoy ny voalaza ny andininy fahaefatra manao hoe, ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Ho an'ny zareo Grika dia ny fahendrena mahataona, ny fahaizana mandahateny, ny fanasongadinana retorika samihafa no zava-dehibe. Ho an'ny zareo Jiosy dia ny fitediavana, ny famantarana. Raha misy asan'ny fanahy dia tedavina amin'ny famantarana, hoe aleo ary ny fanahy mba hanao famantarana fahagagana. Fa ny filazantsara marina kosa dia ambarany apôstôly Paoly eto fa vokatry ny herin'ny fanahy. Ny herin'ny fanahy dia mitory ny filazantsara marina. Riavako malala ao amin'ny Tompo, mampandiny tenantsika ny amin'ny toriteny henontsika isan'andro ity mofinaina ity. Mampandiny tenantsika ny amin'ny toriteny fiangonana, indraindray isika variana sy tosondriana amin'ny endrika ivelan'ny toriteny.
indraindray ny toriteny mahalianatsika dia ny toriteny manaitaitra, mentanetana, mitavatava, fa tsy jerentsika ny votoatiny, tsy jerentsika ny asan'Andriamanitra, lay zava-miafin'Andriamanitra, adinontsika lay ivo Jesosy Kristy voaombo amin'ny hazo fijaliana, ary indraindray adinontsika ny asany fanahy. Matetika isika rehefa mandray toriteny dia zay toriteny mentanetana no heverintsika fa toriteny mambabo ny fo. Marina ry havako, ny toriteny iasan'ny fanahy masina no mambabo ny fo, no manana hery no filazantsara marina. Asaina ary isika rehetra hihevitra sao dia diso fandray ny amin'ny asan'ny filazantsara, ny herin'ny filazantsara ary ny herin'ny fanahy masina rahateo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havaka. Misaotra anao zay Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina. Misaotra anao ny amin'ny teninao fa ny filazantsaranao dia tsy miova omaly sy ny hoany mandrakizay. Ny teninao no nahariana hatramin'ny voalohany, ary mbola ny teninao ihany no mambomba ny fiangonana mandraka ankehitriny. Misaotra anao Tompo ny amin'ny herin'ny filazantsaranao zay ambombanao anay ka mandresy lahatra, mambabo ny fon'ny mino, ary mahatonga anay hiala ny faratsianay koa azy. Ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho amin'ny mpitory filazantsara rehetra, na iza na aiza, fa mahatsiaro manokana ny mpitory filazantsara eo anivon'ny fiangonana FJKM, ny mpitandrina rehetra, ny katekista rehetra, ny evangelistra, ny mpitory filazantsara laika, entinay eo ambany fahasoavanao ny fahombiazan'izy ireny ho amin'ny asanao maro. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Amen.